alina mistery nanoratra ny tantara Benjamin Ferdinand Solarimanana Benjamin Nanjamandresy Ratimeltera Jeny ary Ratsaranirina Ventsinaina. Tratra riva ty andalana marina be resaka korapiresy sady manao resaka miverimberina ka tena manahirana mihitsy sady zay tsy mahazo tapahana rehefa miteny fa tonga de tezitra be tsy misy toy izany. Ny vokany efa mifoloralina mbola ty andalana ihany mandreraka mihitsy. Raha toerina amin'ireny zao izy de lazainy fa olona tsy mahalala fomba ndray a sady zary koa nge menimenina tao fa mivory rehetra ohatray fa ahoana koa ary zany tiako zany. Tsy efa nandalo ty tamin'ity tsangam-bato ty ve a raha so mihitsy aloha fa misy zavatra tsy azoko zany a sao de sanatria rehefa rendremana aleo mihitsy aloha sasako amin'ity raha mangatsiky iny tarehako de hoity eo e. Zay ary aleo asiana marika am'izay eto amin'ity vato ty de anondiako a vato reto rangaty lamba kely ty a ao tsara am'izay fantaro tsara hoe fa nandalo teto a ndao am'izay ry ainga aloha e mbola tena ala be koa ny ato amin'ity toerany ty zany e. Marina tsotra misy olona manaraka orina koa zany aleo afanganina ny ty fa sao de mba tsy la zany tsy arehetra ny torsa fa mazava ratsiny ano sady malalaka ny lalana tena azoko antoka rangafa misy manaraka sady zany mikatsakatsaka oriko zany sady mia mandeha mafy mihitsy. Inona natao mila miafina fa tsy ho la zany a ny raso aloha fa hita alohako ito misy vata zay fenana tsara ry fa tao tsy eny tsony vao niafina tato a na zany aza aloha aleo tsy mihetsika de miandry kelikely vao mitsangana ka izay ranga efa tsasakatana zay ny lasa aleo miala eto am'izay ny raso hipetraka atao ambadiko ty vato ty aloha fa reraka mafy mihitsy zany ny vonkona teo e arehatra am'izay ny torsa ohatray. What are you doing here? Fa ahoana ihany ary ty zavatra ty zany toy eto am'le vato nasiako marika indray nefa adiny ray zay ny nandianako e marina mafy tsy mie matahotra zany de ho tambery tany marina ve zo mahazaozao sa misy zavatra hafa atao anatin'ity ala be ty lozy ty marina mafy efa amiray maraina zato zao nefa ny ambola tsy tafavoakato ihany miodina ka eto ihany ary miamavesitra koa ny masoko zany mitady tsozakako ny vatako de atory misy zavatra manindry be sa mivatako zany ka ahoana izy zao ramosea efa nahazo aina tsara ve ianao sa ahoana? Kay maharary be zany lohako zany fa ay zay arono a izy ianao miremo aloha rehefa matsiaro ianao e de tsy troloha io rano fa hitako mbola reraka be mantsy ianao. Fiza koa ianao e sao de mba tsy olana mpamosavy mba manaja olona ianao aloha e kotry ny avavako oay azafady ary mba mangataka fanazavana aminao ary aloha e iza marina ianao tompoko ary ahoana ny momba any tonga eto amin'ity fandriny ty a de tamin'ny fomba ahoana ny nahitanao fina daholo zany fanontaniana rehetra zany ramosea maninona nefa raha tsy valiny zany e ka tsy mety ane raha vao tsy valiny de mahavaly anao ve ny mahita mitebiteby toy izao e zao ary anisan'ny ala mbola manana ny aso manokana io ala nandehananao io
Vitsy dia vitsy ny olona mahavaky azy, eny fa na dia amin'ny andro atoandro aza. Tsy azoko. Ampitombo-kely ny fanazavanao azafady. Eny ary fa zao aloha azavao amiko daholo aloha zavatra nahazo anao tao. Ohatra hoe ny zavatra hita amin'ny masinao, ny zavatra heninao, vitsy izay dia hanomboka amin'ny fanazavana. Eny ary ny raso-kely fa ohatra mahagaga loatra ny ianao efa zoky olona be ohatran'izao nefa na ny feonao na ny ery-tanjakanao tena mbola manambaka tanora mihitsy. Jereo anie ty volonao raha tsy efa fotsy sasaky sady zay lava be. Zao ve tsy ohatry ny hafahafa fa sao de tsy olona aloha ianao ty. Na ny feo anao aza ohatran'ireny hoe feon'olona tanora reny fa ahoana mihitsy ny fomba fitezanao vatana ny mombamombanao fa tsy azoko mihitsy. Azavaiko anao reny antony izany rehefa avy eo fa tantarao aloha ny zavatra rehetra hitanao tao anatin'io aly io a. Eny ary aleo aloha iankina tsara dia azavaiko anao hatramin'ny antsipiriany zay rehetra hitako sy henoko tao. Ie, miaino anao ary a. Karazany fitantaranao azy zany anie raha miseka tena misy fiarovan'Andriamanitra mihitsy aminao e. Ny olona sendra mandeha ala toanao zao anie ka fa tsisy andraisiny. Ary ny mahavariana dia eny amoron-drano avokoa ny tanindrazana. Vinona aloha ty loza lazainao e. Marina to ohatry ny hafahafa ka. Inona no namono azy tao ary nahoana no iny amoron-drano ny tanindrazana. Le izy anie tsy hoe nisy biby namono e, na koa hoe nisy nanindrina azy fa maty fotsiny tsotro izao. Tsy hita izay antony fa maty ho azy eny e. Tsy mazava mihitsy anie izy zany ka raha tsy hita ary izay marika mety nahafaty azy na ny fomba nahafatesany. Zany ve tsy nisy nanan-kendana koa nisy nakarasana tri? Eo indrindra ny mahavariana raha miseha. Efa maro mantsy ny dokotera nanao analizan-drazana fa tsy nahafantatra mihitsy hatreto hoe inona ny antony tena nahafaty azy. Ka aminao ary inona zany no anatin'io ala maizina be io? Tsy hoe ala maizina io fa alany maizina e. Ahoana? Alan'inona? Alany maizina ho a. Saingy tsy fantatra hatreto hoe biby sa fanasa, lolo-vokatra sa inona ny ao. Efa betsaka mantsy ireo olona izay nanao fikarohana manokana mikasika an'ireo zavatra ireo fa tsy mbola nahita aloha hatreto. Ny alamaina avokoa ry zareo e. Ono ahy, fenao aloha zany iza mariny. Ary inona nataonao rerety amin'ity aly ty nefa ianao vehivavy, ianao koa tsy manambady. Nefa antitra be fa nakay mivatinao. Aleo ary fa ho azavaiko anao no momba e. Nefa oka ianao tsy hanambarany amin'ny olona ny zavatra izay lazaiko anao eto satria raha vao misy mahafantatra izao dia izy zava-doza hitranga eto amin'ity toerana ity. Tsy azoko. I zava-doza hitranga ahoana? Fa ahoana marina raha matoa. Eno tsara ary afa ho tantarako anao hatrany voalohany tantarako e. Mbola veriko aminao ihany a. Tandremy tsara izay rehetra eno sofinao androany mba tsy hanondrana ianao a. Asa matahotra ianao madama fa tsy maninona veloha atsoko amin'izay ianao e. Ie, tsy maninona mihitsy ka. Eny ary vonona natsa izay fepetra rehetra apetraka ao ahy. Olon-dehibe mifanaika anie tsika. Ie, tsara mihitsy izany. Fa eno tsara ary a. Nefa melohan'ny tantarako anao aloha mitony tsara aloha ny fonao satria mety ho ampozinao mihitsy ny zavatra hoenao androany eto. Eny ary alefaso amin'izay ny fanazavanao. Eny ary atomboka amin'ny anarako ary aloha ny lovana valina. Iza tsara hoe ry Ohatra vao manomboka kosa dia efa tsy maheno sahady e. Mbola aiza ry ny faharetan'ny fitantarako ny sosady dia efa lalidalovana ianao e. Ka ny anaranao anie ohatry ny anarana andriana zany neny lova na valona. Anarana andriana zany. Eny e, fa aza tapahana tsolo ny teniko fa manjary mandreraka ka. Eny ary Onao ny eto ihany koa tsika amin'ny farany. Alefaso ary fa mihaino anao ahy. Efa 20 taona teo eo izay no mipetrako manakaiky an'io alabe io. Izany hoe zarery tsy manambady amanjana ka. Fa ahoana? Ny safidy ny siditra ao anatin'ny tokantrano mihitsy ve ianao zany sa? Tsy hoe ny safidy ny siditra ao anatin'ny tokantrano fa no netreketraky ny sasa sonono ny zava-misy ao anatin'ny ala maizina dia izao e. Nanjary toka tena tsy fidiny a. Mba azonao asavaina kely ve ny anton'izany raha tsy mahadiso e? Ie, eno fa anony tantara. Tsy teto tamin'izay fotoan'izay fa nandeha nivarotra tany amin'ny faritany. No ny adidy maro samihafa mantsy ny anton'izany e. Na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny ankohonako.
misy olona maromaro tonga tao an-trano mitondra fiara katikatara misy 10 zareo. dia inona moa izany no tena antony nahatongavan'ny zareo tao raha izany? Misy toeran'izay ao anatin'io ala maizina io, izany hoe tena ao afovoan'io ala maizina io, ary toerana tena sarotra hidirana mihitsy io satria vao 100 metatra manodidina dia misy zavatra ohatran'ny mafana be izay sady manepotra. Tena mahaliana any izany fanazavanao izany. Raha azo atao rery neny lova mba aza vao atsipiriana izany zavatra ohatry ny manepotra izany. Inona io zavatra io? Izany hoe azo izy io e. Hazo ahoana? Izany koa ve dia mba mitombona? Fanga hazon-dolo sa... Tsy hoe hazon-dolo fa zao hoe mangadiady be ny manodidina an'io. Tsy misy zavatra tafa-janona io na inona na inona. Ary izay vorona manodidina ka mandalindalo eo tonga dia sotoiny ary matevy hatrandra vao milatsaka amin'ny tany. Tena misy ve izany zavatra izany sa tantarangany ianao ry neny lova? Tena misy ka. Tsy azo toy ny hazo rehetra io fa azo mivelona amin'ny alalan'ny mercure. Maninona tsara? Hazo mivelona amin'ny alalan'ny mercure ahoana koa izany? Ianao ty ve lo... Raha mbola tsy nahaino an'izany ianao dia ho sarotra aminao ny ino an'izany e. Heverinao moa fa tsy betsaka ny zava-mahaliana sady mbola maro ny zavatra tsy fantatra amin'ity tanonenantsika ity. Azafady hoe ry neny lova, dia inona moa izany ny anaran'io hazo e? Ay ve, antsoinao hoe Andriamanitona izy io. Misy lahy ary misy vavy ihany koa. Tsy hoe m'le zavatra lazainao mampimeha fa le za tsy mahalala lizy angamba fa ty filazanao azo ohatry ny hafahafa. Azo misy lahy sy vavy ahoana koa? Dia Andriamanitona ahoana? Sery le kely mbola tsy hainao marina ny herin'iso mividiny io ka mahatonga ny olona rehetra hikariko azy io a. Raha mahazo rainjay amin'io azy io anie ka efa amina miliara ny vidiny e. Ie, nefa sarotra dia sarotra ny makasy satria misy radiation matanjaka be mihitsy alefan'io azy io vokatry ny fisian'io mercure ao ambany io izay ivelomany. Ka mba misy mahazo ihany ary ve izy io sa dia ahoana ny fomba fangalana azy? Ohatry ny mahaliana be a? Misy mahazo mihitsy raha toa ka manaraka tsara ny fepetra fangalana azy. Ka paina amin'ny famaky ve izany sa atao ahoana? Tsy azo alaina amin'ny vy izy ka fa vato ny fangalana azy raha fomba gasy. Raha zareo vazaha kosa ny makasy dia izao mila proof izy aloha hoe tena misy marina ve io azo Andriamanitona io. Tsy azoko. Mila proof ahoana? Izany hoe izao e. Alaina tsara aloha ny fisiany azo amin'ny telefaonina hafa na afaka tsara hafa ihany koa. Avy eo afatotra amin'ny azo alavitra ny telefaonina iray izay tena matanjaka ka ampanatony eo amin'io azo io. Tonga dia matevy hatrany io telefaonina io ary fonosina papier alu, sachet mainty ary chambre à air. Avy eo didina parinateur. Vitsy izay dia ahoana? Entina any amin'ny laboratoire ary ihany ny jerena izay élément ao anatiny. Rehefa voaporofo tsara amin'izay izy io dia midina ireo vazaha mitondra ireo chimiste mitondra ny fanamiana samihafa sy ny fahaizana maka an'io azo io. Grave indray izany marina. Ka hono hoary neny lova. Efa nisy nahazo ve izany izy io sa ahoana? Eo indritra ny mahavariana ary amin'se a. Tsy nisy tafiditra tao avokoa izay rehetra tonga an'io azo io. Niza aloha hatreto. Tao ny maty, tao ny narary, tao ny lasadala ary maro dia maro ny tratrany toy izay nahazo anao teo. Ka voavonjonao avokoa ve izy ireny sa tsy? Telo aminao ihany ny voavonjoko e. Saingy ny roa rehefa tonga tany amin'ny hopitaly dia maty. Izay ny tenenako hoe misy fiarovan'Andriamanitra ao aminao ao e. Za kosa aloha ry neny lova tsy hidik'izo hakan'izany azo izany na dia toy izany aza ny vidiny ka. Aleo ka mionona amin'izay kely ananako. So dia afoy hatramin'ny ain-dehibeko. Andraso kely ry neny lova. Misy zavatra mahavariana ary le lazainao teo. Hoe ahoana izay? Finona mihitsy ho azy izany le hery miafina miaro ty aly ty e. Dia voly ve sa inona? Nandritra ny fotoana anjanonako teo tao anatin'izay fotoana lavabe izay any raha mise dia mbola tsy mahafantatra mihitsy aho hoe inona marina io hery miafina io e. Mba mieritreritra toanao izany ihany koa saingy toa tsy mino izany. Tsy misy olona afaka hiady hevitra amiko mihitsy raha tsy hainao izao. Fa ianao ve aloha efa mba nandeha tao anatin'io aly io tamin'ny andro atoandro e? Efa nanandra ny impiry e. Tsy mbola voavaly io fanontaniana io na izany aza. Hono ary neny lova. Maninona mora miaraka makantsika sy ianao dia jerena izay zava-misy ao e. Sady mba hanandrana ijeran'izany azo izany koa. Tena vonona amin'izany marina ve ianao sa taitaitra fotsiny eo e? Efa fantatro daholo aloha izay ny zava-misy dia mitandrina fotsiny azy izany io. Fantatro daholo aloha izay ny zava-misy dia mitandrina fotsiny azy izany io. Ay, ka aleo ary raha pitsitsika ny mandeha. Amin'izay koa anie mba manao paikady tsara sao dia
Sendrany tsy azo amboarana any. Marina mihitsy izany. Onoariny eny lova mila fitaovam-piadiana ve miditra any sa ahoana? Ohatra hoe iarovana amin'ny biby masika, ala be io ve tsy izy karazam-biby hafahafa ozy ianao e? Ie, misy mihitsy ao ka. Zara nefa saika matin'ny remena rana be reny. Ahoana? Ie, sova mba nahinandositra dia tsy tratrany. Zava-doso zany a? Misy mainka ihany koa anatin'ilay toerana be vato izay. Ary ny tena loza dia Fianao ty ve loma maso vazy sa? fa nga matahotra zato zato izy e. Mbola tsy miala tokoa ane isika e. Tsy hoe matahotra fa mbola tsy maino an'izany mihitsy de zay no oatra mahafarinako. Matoriary aloha ianao makainy e. Karakara sakafo anao vetivety a. Vitsy izay ka avy misakafo sika. Dia anao manano fitaovam-piadiana entina any a. Mety mihitsy zay ka. Fa ono ahy e. Inona moa zany ny fitaovam-piadiana tena manavanana anao ty? Fantazona karazam-piadiana maro be aka. Raso ane aloha asehoko anao ty karty ty. Azafady hoe. Iny ary, dinio tsara. Hay ve ianao ty fa nanao miaramila mpampandry taly e? Za zany mihitsy. Milamina tsara izany. Na izany aza atanjao tsara ny sainao fa sosanatrihana hirana. Tsy moramora mantsy niatrika an'izany. Eny vonona ny saiko fa aza manahy ianao e. Rehefa tsara fiomanana tsy misy matahotra zany. Ny sendra ny tampoka fotsiny aho fa raha zavatra hitako zany tsy mampatahotra e. Eny ary makaina tsara ary loha ianao a. Ho sarotra dia ho sarotra mantsy ty misy ao antsika ty. Tsy misy maniraka fa sika ihany no manatanteraka azy. Fa ono ary neny lova. Mbola misy zavatra fa nga? Tsy nahita telefônina latsaka tao anaty ala tao ve ianao tam'le ianao nanavitra iny? Tsy nahita ka. Reo akanjo sy sakaosy ireo ihany no hitako niaraka taminao tao. Mety ho latsaka tany anaty toeraka hafa tany angamba ka. Tena raharaha zany marina nefa tsara pengesa telefôninako zay. Dokomo. Fa iza ihany ary tata mbola tsy tonga foana e. Efa ho herinandro zay. Nefa efa nandefa mesazina izy hoe efa akaiky e. Fa nisy inona ary tany? Sa ve lasa nanao asa hafa indray izy? Mandreraka mihitsy koa izy zany ka. Efa tany amin'ireo namany niaraka tamin'ny tany fa efa tonga daholo ry zareo. Dada ihany sisa ny tsy hita hoe nanina. Finona koa nataony antsio an-davarangana eo. Toa mitanondrika ane izy zany e. Aza hitako mivadika tamin'ny fanekena. Marina tsy izay mihitsy ty mahazo azy. Io misy ary le efa nahiko marina. Manan'olo tiana hafany ve izy? Tena tsy rariny zao a. Aiza ve za sy tiany miandry azy ho vita ny fianarana vao ataony raharaha. Aiza ny ataony? Tena vehivavy fangolo ka tsy. Aleo tsy mihetsikety mihitsy aloha dia jerena tsara izay ataony e. Ho an'ny zokorandrenja. Aza manalo ianao fa salama tsara. Miangavy anao tonga miaraka amin'ny taratasy izay napetraky dadasiny eny. Entiko miaraka aminao ny zanako mba ahafantatra izay anjaranao. Ary izao no fanazavana tiako atao aminao e. Dadasiny eny ihany no nampafantatra ty zavatra iray ity. Misy harena-kibony tany amin'ny tany anjaranareo io. Raha tsy diso fitadika dia kristal no ao. Izay aloha fa mandra-piona indray. Tena tsy diso mihitsy ny fijeriko ka. Taratasy avy any amin'ny rafilahiko mihitsy iny. Ataoko mahita ny tsy fahita ianao androany fa mandanga sy manafina amiko a. Dia ahoana? Hidirana eny ve sa avela amin'izao? Tsy naposiko hanana toetra ohatr'izao mihitsy ianao renja. Tsy mena mivadika. Aleo raha nga hidirana any dia ho hiteo izay lazainy a. Raha vao manafina zavatra amiko eo dia izay zany. Efa misy olo tiany any. Mazava ho azy. Aleo ampirimina amin'izay ty taratasy ty ka. Maninona moa raha atao ato ambanin'ny fitoeram-boninkazo ato e? Izay mihitsy. Finosoko amin'ity sachet ty taratasy ty. Amin'izay na manondraka voninkazo ary dia tsy lena. Setra ve ty miditra amin'ny vavahady ty? Sady ohatry ny hafahafa be izany paoziny izany. Aiza moa le sujet sarotra be teo? Aleo ataoko atao paosy dia asiako atorony ary rehefa avy miresaka izay. Lasalasa saina izy zany a. Bonjour setra. Bisous aloha e. Samilo makanseza ny fazany fananto-kantony e. Setra? Fa ahoana? Tsy tokony zavy ny anontany anao e. Toa zany ndray ty ny anontanianao. Fa maninona marina aloha ty ianao e. Tena hainao mihitsy le mody manodina resaka. Hita mihitsy toneta rana keva.
rehefa tsy resaka ianao setra dia ndao ampio andro sakafo a ny olana atrehako ary ty efa mandivitra fa nga tena nampitondrano mavesatra tany ianao no to mandraingirengy mihitsy zato izy e sa nampitondrano voandalana dia lasalasa saina fifampapy ve no tiry setra inona mihitsy no tianao atongavany e a mba azonao aseho ary vely afatra napetrany tamin'ny taratasy teo iny e ka nahatonganao mararirary saina eto an-davarangana misotranao andriamanitra amin'ny fandaminanao amin'ny programako teo raha tsy zany angamba asy anjoa fa nga tena mbola any foana ny sainao e to mila tsy hoeninao hatramin'izay teniko mihitsy sa efa nalasady ny ravina ny nanana tsory izay tena ao andohanao sy fanapahan-kevitra ao hay ve neveriko fa mitady hevitra isarahana amiko ty ianaoko ndraso raha sehoko anao e tiary ny fanapahan-kevitra raha tianao fantatra e iny ny mahavaky ny lohako akoatra ny dada finy ty taratasy menao aty ka vakio fa taratasy fisarahana iny e jereo tsara dia ndao ianao mena lalana azafady fa malalaka amin'ny varavarana io ndray ianao fa tsy mba manaraka an'izay lazaiko mihitsy a aiza ny fisy famitinana ny relesina tena sarotra ny lazaiko anao efa nataoko fa kambe aka rehefa tsy hampianatra koa moa dia mandehana mahandro sakafo fa za koa zany te atory be ka mandreraka mihitsy ianao ty ry antsa ka noerana raha mandreraka e zangano nakanao fa tsy ianao akory ny tsy nahatandamba vo nahita mirediredy mba moramora kely ny vava fa ono ahy nyteny ianao teo hoe misy olana andrainao aza voakely amiko hoe azafady zao hoe nisy message nalefany tamiko izay ho aho hoe efa akaiky izy nefa hatramin'izao izy tsy tonga ihany sady tsy nandeha ny telefona nakany amin'ireo olona niaraka taminy aho fa efa tonga daholo ry zareo ohatry ny hafahafa neza ny zavatra lazainao zany e lehilahy mahery ny rainao iny nefa nahoana ny tsy mandeha ny telefona vonina tsara amin'izay ve ianao sa tena vonina ny ny lova tena vonina manafy ny zavatra amiko ianao anka fa nga manan'olana ianao sa tsy dia salama ny tao amin'ny tanondrika matetika tsy zany rehefa lasa kely ny saiko hoe nanahoana zay le zanako ny lazaiko anao iny a tsy hita hoe aiza nijerena telefony antsoina azy fa za ty salama tsara fa mbola manao misy teo hafa ny mpiara-miasa tsy misy mahity toerany ty na ray aza ka sao dia andeha ody ary loha ianao ty e sao mantsy ka tsy habety izay zavatra atao aty ka hanahirana tsy mety zany ka olona amin'saina le zanako izay ka mino fa tsy anaonao foanany izy fa izy rery angamony ny ao raha ny eo an-trano aloha dia izy rery fa efa manana fofombaty izay izy tsy maintsy mifampiantso ry zareo dia hifanoro-hevitra eo e tiady ty aloha atrehana marina aloha zany e aleo atrehana dia ho iteo ny toyan'izany ko ataontsika izay vaolana amin'izay rehefa vity misy an'ity e tena mahafaty olona mihitsy mantsy ty resaka tsy mazava ao anaty aly ity ka tsara raha faranana mihitsy aloha izay tokoa aloha e ka tsy aleo manainga amin'izay fa efa fotoana izao ny fitaovana koa reto efa vonina raha teo ndao ary e ka nanahoana ny mission nataonao efa vonina ve ny moto andehanantsika any sady le moto vaovao be mihitsy ny azoko tany ampiasana ny dada ary ny anao nanao ahoana efa vita daholo ny taratasy tany amin'ny polisy ka hatramin'ny radio miasa eto toerana koa azy efa vita daholo ny anonsako milamina zany dia ahoana ny toy amin'ny programa raha pitsy vao mangiran-dratsika no anainga ary mikasika amin'ny fitaovana indray efa vonina daholo miaraka amin'reto e setra to mitondra basy ianao sady zay basy mahery vaika be zato izy taizy io aza manontany zay ny vinio ianao e tsy maintsy manavitra ny rainao tsika na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ny tanjona dia hita izy ary tsy maintsy metsika amin'ny fomba rehetra tsika manao an'izay fikarohan'izay samy manana ny fomba fiasana io eny ary e ka tsy aleo atao aloha ny sakafontsika ny hariva dia mba mahazo tory aloha mety ho sarotra mantsy ny diantsika any zay aloha dia marina e fa zao ary antsa misy erasaika ataona sy ireo namako izay ho amin'ilay toerana ray izay e tsy azoko hitanao moa fa manana namana mpanao bizina e ka samy mikaroka an'izay sera misy zay tsy zany naino hoe misy arena be zay ho ny any an'le tanàna antsoina hoe tsy mahampody zany ary tsy maintsy edina any a ny tany mahakasika an'io a ohatry ny hafahafa be ny zany anara toerana izany setra e sao dia mba hidiran-doha zany ty ianao ka
le anara-tanàna no afaka inona ny loza amin'izany e ka ny zava-misy eo amin'ny tanàna any no amezana ny anaran'ny tanàna e sao dia tsy fantatra ao ary izany aza dehibe eritreritra renao ry antsa zavatra mifanalavitra be mihitsy izany ataovy ariko sao dia hitomany tena any mba hainao ihany ny teniko aloha aleo andaminazy entana mbola tsy vita aloha e ariva indray toizana andresaka tena fanina tanteraka mihitsy amin'ity karty izany aiza ho aiza ary ty toerana ity efa maro zany toerana nandehanako fa tsy misy miteny mihitsy ny olona sady ohatra ny kôdikôdy be izany vo miteny an'le anara-tanàna tonga dia miala tsy misy mety miresaka ny olona fa ahoana ary nefa ny patron tsy maintsy maheno vaovao inona no ataoko izany aleo raha nga miroso any dia ho hita eo raha ny fijeriko an'izao karta misy anara-tanàna zao mantsy mino fa tsy lavitra tsony ty toerana misy ariana sarobidy ity so ihany fa tena efa vonona amin'ny zavatra rehetra aza mbola mandeha aloha ianao aleo miafiny eto amin'ity ala mateviny ity aloha sika efa maheno moto andalo eto marina mihitsy zany fa mety moto aninona ty koa nefa sa bonina ty zany sady izay olona ry andreva tanàna ry izay ihany no manana an'izany ka raha izany ane mety tova miteantsika ny teny sa hoanao ianao mety ho izay malaza be ny ty toerana andehanantsika ity e aleo tsy miala to mihitsy aloha fa efa kaiky kely izy tany ka io tokoa ny ianao fa mijanona amin'ilay toerana avoavo misy sarytany jereny ane izy zany jery ale arena sarobidy raha zao poziny zao fa ono ahy tena io ala maisy ny marina ve ny fiantso any toerana io sa hony zany hoe naran'izy ito aloha fa tsy mampody tsy mampody tsy azoko honao fa maninona no atao an'izany le anarana inona no mahatonga an'izany hitanao amin'izao ala be zao e sarotra ny metra ao ary tena sarotra koa no mivoaka ao zay na tonga nytaolana metraka an'io anarana io tena marina tokoa zany iny fa lasa le olona teo ary tena piady mihitsy any izy zany tsy azoko finona mahatonga anao miteny an'izany aloha e hitanao tsara ve le fitafiny teo e tsy mba olo-tsotra iny fa nisy maniraka mato mitondra n'iny karty iny ka tsy fampitady aty zany raha ny fandaniako azy teo marina aloha tena anao zavatra e dia ahoana moa zany nevitra raha ohatra ka mifanotina amintsika any anaty ala any iny ka rasany tsy menatra iny amony mihitsy any ny fahitako azy teo e mila mitandrina tsara sika fa mety sy mitovy mitanjony e isika tsy anina azy fa izy mihitsy ny mety amona antsika satria mieritreritra izy hoe akarina ao anatin'io alo io sika tsy maintsy izay aloha nataony tsara ny izany dia zao e na isika manao izay tsy hahitany antsika na izy mampitahorina dia mandositra sao dia sanadrika efara amin'izany famonoana izany ka holosa hevitra tsara zany ka ndao ary iroso sika fa mandeha ny fotoana e sady efa lasa lavitra zay le olona teo e ndao i fa ahoana ihany ty lasa saina isaky mimetsika ty e tsy azoko mihitsy ianao sady zay makaina isaky ny mandeha misy zavatra tsy azoko mihitsy ry antsa eto mihitsy za zao vao tena mandinika hoe vao fitaka ka ianao anie tsy manazava fa mandany fotoana amin'ny tanondrika eo e inona no azoko atao anampinanao zao ary aleo fa ho azavaiko tsara aminao amin'ny antsipriany dia ho hita eo zay tena programa eny ary e alefa sy famenanao a misy telo laza efa niraky ny patron mandeha manao fizahana andreo arenakebony tany reo samy efa zatra daholo zay ary tsy mbola nisy miverymainy zay rehetra ny rano akoatry ny asanay zany a ny olana nefa zao dia misy namana ray zay asanray zao no natsona dia nazavainy tamiko avokoa ny zavatra rehetra nomena n'io patron vaovao io no momba n'le arenany tsy mampody zany hoe tsy araka aminay tsony izy nalainy daholo ny famakina rehetra sy ny fitaovana dia iny izy no milasa ary ny tena loza ry antsa dia zao a fa ahoana nanao teny mahery tamin'ny namako io izy hoe tsy maintsy opitian'izay zany hoe tsy maintsy ovinony fina hony ny antony nefa nareo efa tsy niaraka tsony ka zay mihitsy ny olana e ary tena olana goavana satria fantany tsara ny fomba fiasako za foana mantsy no mahita voalohany no sera rehetra dia miantso andry zalahy nampy ana avy eo
dia izay no antony aminony aho mba raha tsy saina koa ne izany olona izany e matsiravina mihitsy fa ngahy dia ny volany ka tsy mampiavana amin'izao e dia inona izany nataonao amin'izany ka za mety tsy haninona fa ianao no mampanahako tsy azoko inona no tianao hatongavana amin'izany raha vao tsy mitandrina tsara sika dia mety hisy zavatra hitranga any satria mety tsy handeha irery io namako taloha io fa hisy namana entiny tsy maintsy fantany mantsy eo any tsy mampody koa ka mety ho mailo izy ary tsy maintsy hanomana tetikady izay azona ahy satria raha vao tsy vonoiny aho dia tsy ho azony mihitsy izay tadiaviny ka raha izany eny erisetra mety ho vonoiny koa e ka eo indrindra no mahalasa ny saiko ry antsa ahoana no atao nefa ny rainao tsy maintsy tadiavina ka andao aloha andeha dia ho hita ny toyany e tsy maintsy mailo dia mailo izany satria tsy moramora ny andrantsika tiako marina mihitsy izany mety aloha dia tsy tokony hisaratsaraka mihitsy tsika ninona anton-javatra mitranga iarovana ny zavatra tampoka mantsy marina tokoa aloha izany e gravy ty marina efa minenina rivo zao nefa nitoerana mbola tsy hita foana ty anyloko ty nefa tao ala be zany tsy mba misy tranakory manodidina mba hoe hijanonana aloha miorana nefa ty mety afaka adiny ray any dia ho avy aiza ny elofana ary maninona moa raha verina amin'iny lalana iny aloha dia mitady trano atoriny zay mihitsy raha angamy mety e sady mba misy hotely maromaro moron-dalana ihany iny tapa-kevitra raha nga fa loha zay no atao a ndeana aloha ianao tonga dia mitondra ndretsakosy reto miditra ao amin'ny efitrano atoritsika e fa za hitady evitrana fiainana ny timoto ty fa manina nefa raha atao amin'ny garaziny hotely io e sady misy mpiambina azo resahana tsara io tsy olan'izany fa nitaro fantatra ao dia zao misy tady verisera mandeha any ambadika any zay tsy fantatra hoe aiza izy amin'izao fotoana izao aleo mailo a nratsy mantsy tery lalan'izany marina tokoa aloha izany e nefa ataonao aiza izany moto anao io ka anofako karaza ery amin'ilay hotely apitery io e mety tsara zay ka ndanary aloha vetivety e ka toa miainga anary aloha reo entandreo e miandry efa memaizina ihany sady efa mipity koa ne zany oran'izany e ka aleo mihitsy ary aloha voataonako reto vao mandeha ianao ka zay efa tafiditra tsara ny moto azo andoka tsara kosa aloha ty toeran'ity e enjany ty marina nilatsaka ny orana sady orambe mihitsy any izy zany e nefa za ty taraika ato izary io mpitondra moto voatonga io vahiny izy zany a raha taraiky tany aloha dia nataony orana nahita tany dia ahoana inona no atao ny telefona nefa reto amiko reto daholo sa ve indrana elo ata dia andeha akany setra aloha tena eo akaikin'ilay latabatra isakafoananay koa ilay vahiny no ny sakafo sady efa mierikerika be ilay mpikarakara ao amin'ilay hotely ary maninona moa raha asiako averina aloha reo sakafo reo e inona moa ny olana aleo ranga zay no atao a salama tompoko fa hoana matomzelona taona verina indray ilay sakafo efa vonona fa nga tsy ataondray zato izy mazotoa aloha ianao e namako tsy mbola eo fa misy nalay ankely dia taraiky tany lasa nangatsiaka reto fa aleo aloha averina e ka maninona nefa raha tsy averina fa rahantsika mihinana eto aloha dia alohako mividiny ny any mbola vo antiray fotsiny reto fa mbola hihinam-bary any rehefa aveo e raha tsy mampaninana anao dia mety izany ka raha azoko tsara ane zany madomizelona dia taraiky any izy amin'ny orana be mivatravatra io e sady matevina be nizy zany e mety ho afaka adiny telo anao io vao hotony raha hotony azy mety izay mihitsy ngambany aleo ary sika aloha hiarakinana eto e sady za koa zany efa nona raha teo ndraso aloha dia afindrako eto reto sakafoko reto e aleo ampiko ianao e zay mazoterana re misaotra anao samy mazotsika re aza hitako ka ho tonga tampoko eo setra marina mafy
Zaho koa ty dia miaraka amin'ny sakafo amin'ny olona tsy fantatro. Tena zava-doza marina. Enga ny Andriamanitra mba tsy ho trahatra eto a. Ze finona koa ty mahavarinanao tamika teo e. Tsy mahafaly anao ngany fa mahakolonanao etsy sa le miaraka amin'ny sakafo amiko mihitsy ny tsy mety aminao? Tsy izany ka. Ianao ve hoa tsy mahatsikatra hoe saika lasa be siry reto zavatra ho antsika reto izany? Sady izay toa efa nialonandro sa... Tena marina mihitsy aloha izany e. Saika lasa be sira tokoa le laoka sy lasazy. Nefa vao mainka mety be zany fa ny andro ane mangatsika e. Le hoe nialonandro indray rehefa tsy masiso aloha dia izay fa tsy maintsy toy izay daholo anie sakafo amin'ny tony hotely amin'ny tany lavitra tony e. Izay tokoa angaka. Ary hitako anie ianao no tsy mampakatra sotro mihitsy nefa ny sakafo efa eo e. Saika loza marina mafy. Fa ho aloha e. Ahoana izay? Afaka mba miresaka kely ve aloha sika e. Ny sakafo koa reto mba efa tapitra ihany. Sady ny orana koa ty toa lasa oram-baratra be izany. Alefa sary ny resaka ao fa mihaino anao ahy e. Aza tiana nefa soa dia misy fanontaniana mety atezitra anao a. Tsy maninona re. Aleo angambisika mifankafantatra aloha e. Dida no anarako. Antsoa fotsiny amin'izay fa tsy maninona. Ny andray atsoa fotsiny hoe Fanje. Dia ho aiza moa izany nareo izao e. Dia izy zany namanao izany? Izany hoe ndeha hamonjy fivorim-pianakaviana izay io dia taraiky an-dalana e. Anatahako no miaraka amiko any. Izany hoe tsy raikipo izay fa zanaky ny mpianadahy. Ay ve? Ka tsy ho diso fanantenana ihany raha izany ko? Tsy azoko. Fa ahoana? Inona no tianao hatongavana amin'izany? Aza tahitaitra aloha ianao e. Oay, tena nitsahatra tampoka ny orana marina. Tsy, finona koa ty mahataitra anao eo e. Zaho aloha ry Dida. Ahoana e? Aleo hamonjy ny efitrano fatoriako amin'izay fa masika be mantsy ilay anadahako any. Zary ne mba efa... Endre fa tsy maninona e. Mbola miresaka eo foana sika. Ndao ary. Za mantsy mbola hisotro kafe kely eto aloha fa reradraraka ko. Mazotoa ary ianao ry Dida. Ndao ary. Fa nitsahatra ny orana marina ary aloha mandeha miverina eny amin'ny hotely amin'izay ka mangatsika ao izay ilay sakafo ny komandina. Eto amin'ny varavarankely eto no mitazana ny setra. Iny tokoa fa tamy. Inona re no lazaiko e? Ary an'iza ary tia moto vaovao be ity izany. Toa misy sakosy be entana ane izy izany e. Saika nataon'ny orana taraiky tany koa tony dia namonjy hotely aloha. Aleo aloha fa fanatsara eto ny kiraro fa tena be fotaka tamin'ny orana teo izy izany. Zay. Ha! Ndraso aloha a. Toa misy tendrika tsy vahiny amiko anie io izany e. Tsy tonga dia miditra aloha fa jerena tsara sao dia tsisy. Diso ny fijeriko a. Tena hididy io. Azoko. Tena azoko. Anazy zany moto io. Ary ho any amin'le tsy mahampody izy. Ary aiza koa setra mbola tsy niditra ihany. Aleo ngamba variam-badika ny miditra fa tsy mandalo eo aminy ka. Misy zavatra fen'le maty mizely mihitsy nama. Aiza koa no hoe anadany. Hitako tamin'le orana vonintsahatra teo iny fa ohatra ny zavatra nanainga azy zany teo ambony sisa. Simba indray ny programantsika Randrenja. Tsy afaka miala tao anatin'ity lavabato ity sika raha tsy maraina ny andro. Mba tena mahakaka koa nge ty lavabato ty zandry ny love. Ohatra ny reny hoe trano re mihitsy ny ato anatiny. Ireo ray aman-dreny taloha no nanajary azy e. Natao iafianany tamin'ireo vazana nafika ny tanàna tamin'izany. Fa hono ay, nahoana tsika no tsy afaka miala ato raha tsy mazava ny andro. Misy karazana biby izay manana trano ao ambony lavabato ity. Fa bibinina koa zandry ny lova. Sanga mihinan'olona sa... Mitovy an'ireny biby lava goavana be ireny ny endriny. Saingy misy vombony fikirany ary misy tongony roa. Masika dia masika izy io ary mamiravira ny aza mihitsy rehefa mahazo. Na tsy hoaniny aza dia atao mipotipotika mihitsy. Sady misy pozina daholo ny azo ny vombony rehetra. Fa ahoana hoanina rahalanao an'izany? Efa ela tetony ezay e. Ary tsy vahiny amin'ity ality tsony sy ny ao anatiny. Nanampy akory ray aman-dreny taloha nanazava ny zavatra tsy fantatro mialohan'ny hafatesany. Enjana indray izany marina. Raha olona tsy mahalala ane izany tonga dia manary tena ty anaty alaky mihitsy. Ie, marina mihitsy izany.
mariny tena lova mety vao e manim-bolo io biby io ahoana orneny lova izany ve tsy ho vaty atsika raha izany inona koa ary tsy taitaitra be ty hitanao ve aloha reo raha vikazo ampotsehako manodidina antsika ireo e inona ny dikan'ireo sa ihany no mahalala an'ireo ravin'ireo e ny asany dia mamono fofony rehefa kosehana toy izao izy ireo dia mamoaka fofona mandry izany tsy maheno azy firy sika tsy fa tonga dia tandrivotra manodidina ny fofony ravina dia mamono fofontsika olombelona izany no tsy hidiana le biby ato amintsika azy satria tsy maheno fofontsika izy feno misy tery koa ane dia ary ty izany dia inona no marinaviny io izany dia taisana ankalanao azy mena lafo ny fiantso azy e ary tamintsika vao niditra ny ala nanangonako azy fa ianao variana nijeriny atsarany azy tany tena miaika anao ty mihitsy ary neny lova ka tsy aleo matory aloha raha izany ie izany mihitsy e dia ahoany reto vileavin'ny sakafona andreto zany alay mpiasa ato aloha ka ay ve fa ono ahy tsy nikomandy sakafo nga ianao talohan'ny morana iny efa nikomandy aho fa nasaiko naveriny le izy fa hoe mangatsika fotsiny ary nisy olona fantatra ve tao ambany tao aiza koa nisy olona fantatra ty akodaoda be aty e ary aiza zy olona miaraka aminy misy zava-miafina tipo fantatra misy amin'izy izy tozy mbola nisy olona hitako niditra misy teo miorana nefa efa ela mitsahatra mahay manafina le tovavy ary maninona mora karoka any dia hita eo e rehefa miseho miavina sy manafina dia ataoko manala ny anarako fa maniny ianao tsy matory mihitsy e mbola lavitra anie ny lalana andehanantsika e efa tory mihitsy azy zao ka aleo vonoana aloha ny jiro dia mafisina kely ty hidiny faravarana misy atsika ty fa ahoana sitra misy ahinao nga efa nylazaikanao foana ane zany e mila mailo amin'ny zavatra rehetra tsika zay aleo matory amin'izay ary aleo tsy miresaka mihitsy aloha sika ay zany tsy maheno olona miresaka mihitsy aleo atao ambany ondana aloha mibasina dia matory aza tsy hay mantsy le zavatra tamokany ary ahoana ary zany tena tsy misy irika lalàna mihitsy hoe ato izy na tsy ato ny varavarana nefa fa mba nienoko daholo ihany fa tsy isy feo mihitsy diso mihitsy ny fahenoko fa misy olona mandeha an'izany tena azoko antoka fa dida mikaroka ny misy any antsika izy mandainga tany mpiantsa fa efa ndresaka izy dida zay no mahatonga ny dida mitady azy amin'izao alina izao mety tsy nanambarany marina nga miantsa hoe olokiny no miaraka aminy tena aloha nga miverina matory fa maraina ho ikeo ifazako amin'ny dimy maraina ny tonga dia andrandrasako ao ambany ao aizany tsy sakafo marainao nefa iny ao nandratrarako azy tsy ambarako ny antsa misy aloha hoe dida ilay dola tsy mifadotrova ny miresaka tamin'iny ary indrindra ny tiadavitra izao satria raha tsy izany tonga aloha dia izy ny anapitra ny aiko finona koa tena hatatra anao tamin'ny katora ndreto enao ve zany misy zavatra mikodina be ny velany ihany ay ve le biby izany miveriny izany e mety efa voky tany angambany dia mody mailo izy satria raha sanatria taratry ny andro dia taraiky nefa mety efa nefa voky tany angambany dia zao mody voandery marainy mailo izy satria raha sanatria taratry ny andro dia taraiky nefa ne zao vao amitery marainy izy mihitsy izany mamonjy ny tranony izany ndasany rehefa mivoaka vatsika maraina dia hijeritsika ao izy e mihositra amin'reto ravin'reto ihany aloha tsika dia amin'izay tsy amin'ny fofontsika zay zany ko aleo matory aloha mbola misy adiny telo mahery zany vao maraina ny andro matory mihitsy aloha fa fasika moa rehefa maletsika zay zany fa manina no mandeha amin'izao amin'ny efatra maraina izao tsika sitra mbola lavitra ny lalana fandao e ka tena tsy mety anie izany sitra e tokony mba mazava sika vao mandeha dia mitsika tsara ny lalana raha mety ary dia miandro masoandro vaky mihitsy aloha matahotra ary sitra fa malama ny lalana ka eny ary meo aloha i telefoninao tsy ary e allo azafady tompoko aleo tsy anaterana sakafo zay ato raha tsy amin'ny valora maraina azafady
ary raha misy mitady zay dia laza hoe efa lasa tamin'ny marainy zareo misaotra tompoko maily tanteraka mihitsy ianao zany a miaro atsika amin'ny fahamailona ry antsa rehefa tsy mitandrina sika dia mifanenenana mibetsaka eny azoko tonga tevinao daholo aloha ny telefonina rehetra na io telefoninao telo io aza ndao amin'izay ry tsika ivoakato e maro tokoa zany sady mbola ijeren'le biby avy eo tsy dia manantona akaiky loatra tsika fa izay toerana tena ahitana azy fotsiny sisa no hijanonana tandreny tsara fa sao dia manitsaka afo milamina tsara tsika mandeha mijery azy mena fa efa matory be zay izy ao ary efa lasa tamin'ny efatra maraina iny izy niaraka tamin'izany lehilahy zany tena nanosona fotsiny teto ao zany dia lasa izy ary zany iny za koa ranga dia tsy manakalarana findainy akory aleo ranga misakafo reo dia miala eto malaky zany e mistera koa ty tsy maintsy atao raha vo hitako fanolony amin'izao iny no dia ataoko takaronaina fa mametrapetraka fotsiny faiziko tsaratsara mihitsy satria tadidiko tsara ny endrika nino aho fa tsy toerana lavitra no nandehanana iny sady mety nandeha tongotra rety na niandro fiara raha mitondra moto mantsy izy tsy maintsy nahatra niaraka tamin'ny motoko teo amin'ny garage teo fa ahoany ty biby ty zandry ny lova sao dia mba biby ndedy voly ary tony jereo ane mpiaratsiny mbola tsy nahita ohatran'io mihitsy aka aza mbola mitsara n'izany bibindevony izany aloha ianao e jereo fotsiny ka rehefa papo ianao a dia andao amin'izay andeha mba nisy fakatsasy eo dia nanaina sady zao lasa mijery maso fotsiny fa tsy afaka manao ninonina ndao amin'izay ary andeha mbola ho mafa ny asa fa tsy andany fotoana ela be eto sika ndao ndray eritra ahono ahy maninona mora vonoana amin'izao e tsy mety zany ka aleo amin'izao fotsiny e io mantsy biby tsy mba mandeha ny velany ala fa aty any e ndao ary fahoanao koa ary zao e raha ny fandaniako azy efa tonga amin'ilay tirany hoe tsy mampody a nefa hatramin'izao to mbola tsy mahita nininina ihany ndraso aloha dia rosa ato anatin'ny ty ary ty hoe ohatra maheno zavatra manevitra be le zany ny lova sahaty e zao aloha no dia atao e radiation ambany amin'ilay azy zany mahazo anao zany raiso reto tavango tapa misy rano mangatsiaka reto ka ao meo aty ary ty raiky ihany tonga dia izy ay da atao any ay asioan'ireo tady reto dia iandrozony inona koa ndika azy oy kaso ny sariny e ay dao any raiso indray aloha tanambe efa manty dia ataovy eo ambony orinao ahoana koa azy zany ay mba afakaisany teknika zany marina dia tonga dia nahazo aina be zany a ie ary ndao amin'izay arosana anaty ary tsika e ary ianao atao fomba manao an'izao ataoko zao akory ka reto akanjo anaovako reto anefa misy fiarovana manokany misy chemise izay no ny reto ary mety ho azonao ve zany le azo hoe dia manitona ka izany sa ahoany tsy mieritreritra n'izany mihitsy aloha za e nikariko izay antomatonga ny olona hotratra ny tamberitany no namaky ahy sa tsy izay moa ny anisan'ny programa tena ataotsika sady hijery an'ilay azy ianao amin'ilay hoe mbola tsy mahita izay aloha hoe marina tokoa zany ka ndao ary fa za zany ve aloha matory mitsangana sa ahoany sa ve misy toerana mitovitovy eto amin'ity aly ty tary aloha taria nahita rano kely misy vato fotsy ao anatiny dia eto indray zany ny tena hoe mitovy mihitsy e ndraso rangasiko marika kely mihitsy aloha ahitako izay fitoviana raha eto ty marika kely ty amin'ny fotoana iverenako ka tonga eto indray a dia misy zavatra fahafato dia inona nefa aleo ranga dia any fipetrekely ty no ataoko ambanin'ny vato ampovoany ranoa zay tena misy zavatra migodana ny any ambadika an'izany e migodana ahoana sara tsy mahino an'izany ke migodina migodana
indraso ro ety zany ataova mitoaka amin'ny tany sofinao dia no tsara hoay tokoa finony zany ary mbola lavitra tsy lavitra zany fa mbola anaty lavabato dia nainao antsipria mihitsy ane zany fiainany biby ato zany marina mihitsy zany ka fa ny mbola tsy voavahitra eto dia hoe misy fanahafa mihitsy miaraka amin'izany ato anatin'ny tsy avy ity io no mahatonga ny olona ho very lalana tsy maintsy hitantsika nefa io mba tsy hatonga ny tsy manan-tsiny ho faty tsy manan-tsiny io ianao zany efa mieritreritra hoe rosaikahaka io azombo tian'izany zavatra zany misy marina ihany zany e nefa tadidinao ve nahazo anao tsy nieritreritra ny akan'ilay azo ianao sady ianao tsy nahafantatra mihitsy io azo io ka ahoana za indray anga ka olo ahy amin'ny fomba ahoana zany nahitantsika hoe ino ny fanahy miasa tony dia mino koa ve nao hoe horesika ve zany manandrana aloha e tsy misy mangety andramazy zany zay fotsiny ve mifanisehtarika ataony hoaniko zany ve dia afaka andresetsika zay ihany ka fahoana ny fina mihitsy ny tena andraidraiko andresentsika so dia tokony verina aloha sika inona no antenainao amiko eo ndao rehefa olona mafana fo be io ka mitady anova hevitra io indray zay indray ianao fa oay ohatra miakaiky ane izany biby zany eno ene misy olona hitany any matoa izy mitrena be toy izany e eto zany vao tena nombo ka misy eo antsika tonga dia vonony amin'izay mifitaova be tiana rehetra ndao manaraka aty ianao aitana tsy mahazo manaraka ny lalana mazava-tsy onsika manomboka eto dia inona zany le biby nitrena be teo e karazany feon'ombo mihitsy aloha e dia karazany biby ohatriny ahoana aleo tonga dia atao an-tanany aloha dia fitaova be diny ity fa sao dia ho ratsy ty tantary ity a rehefa tsy voan'ny tampoka aloha dia fampitady ato anaty alato zany efa io aloha io aza metsika mihitsy lo tokoa biby tsy manombola io jereo eny ty abeany ka raha io ve maso atsika eto roneny lova izy taolaka levina tsony aza miresaka tsony loha gravy a misy zavatra fahafahita mihitsy zany zany tokoa hoe eny fahalasana mihitsy any amin'ilay azo ambasaiko anao dia ahoana arahana ve ta ndao mihitsy aloha arahana dia ho teo e sady mandeha miadana izy zany ohatra mitady angofotra nge zany lohariko zany kalma ihany loa mitao ainganare eto amin'ity toeran'ity zany misy an'izany hoe tsy mampody zany tena mbola alabe kosa ny aty zany e inona no eto antony nefa ny ala tany aloha tany efa nanaovan'ny olona charbon avokoa raha jerena amin'izao anefa dia ty ality ny be azy tsara no tany aloha tany raha izany ane ala hafahafa ty e ohatrany hoe misy lolo angatra matoto aza miteniteny foana eo ianao ka ndao aloha jerena ny lalana tokony midro amin'io aly io dia inona ny tianao atongavana ianao ve mino hoe tavela ty ny rainao fina moa no andehanantsika ty aminao tsy hoe hitady antada azoko antoko mantsy fa tsy hoany amin'ny toerana mazava mihitsy no ahitana azy raha tany mantsy mety efa hitantsika ihany na koa efa nitady hevitra andehanana ody izy marina tokoa zany e ka raha izany aleo manana daholo aloha izay fitaovana rehetra hoentina miditra ao anatin'io aly io ohatra hoe basy lampy miantso lava zay mantsy izay miandry antsika ao anatiny ao marina mihitsy aloha zany e sady alabe io tsy maintsy misy zavatra hafahafa ao tiaro ny fitaovam-piadinao e misy an'ity taty atao eo amin'ny ady tanana am'izay mantsy fototra mihitsy sao ve mety tsara kosako sady maika ndaon'izay ary dia ahoana moa zany raha olona no hitantsika ty na aiza koa no isy olona ty anaty ala ty alanenina no atao ato anao milohan'ny idirantsika any amin'ny tanàna mazava ary foronana anao za zany fa ohatra misy olona iny misy dia tongotr'olona voaingana dia izany izy sa misy niary tiary ty tena mahagaga ala be tsy misy trano dia alena nahoana koa nefa
aleo mary tsara aloha fa atao mitady anahira misy zany olona tahaka ny ahoana moa zany no aty dianao inona raha zao dian'izao nefa raha be indrindra dia olona tery ndora nga ireo fianeloany dia hita eo samy lehilahy nosorandreny mioaka koa so fa dia fampitady aby zany ko dia aiza moa zany ny lalana keto e ivily miakavisa miakavanana raha so aloha andinika tsara aleona mateny miakavanana ny lalana iny no to masamasaka kely iny misy lalamasaka miditra makany anaty alana andao aloha tonga dia iny no arahany sitra jereo tsara anao dia efa misy dia tongotr'olona reny sady voaingana mihitsy tena mariny zany mila mailo tsara sika fa tena misy tsy milamina izy zany a indraso hoe tsy mihoatry ny olona telo no nandeha aty jereo ny diany aveto ny ray a dia miala kely ny ray raha azoko tsara ne zany ry ansa dia misy zavatra andehanan'ny olona aty e nefa mety ho inona dia mety ho tompo-tanàna ihany ve no makaty sa misy vahiny ilay hoe vahiny aloha mety ho sarotra e na zany aza tsy maintsy misy tompo-tanàna nitra ihany fa tsy ohatra tsika senao zao ka ny mahavariana ne dia zao e tsy dia masaka loatra ty lalana andehanan'ny zareo ty dikan'izany dia tsy misy mpandeha firy ty toerany ty zany hoe misy ampony zany fa tsy hoe mandehandeha amin'izao akory ao alabe zao ve hoy ianao dia tsy misy zavatra miaro azy na hoe mety misy biby ohatra ary ny farany a azoko antoka fa misy arena bavana azy tena sarobidy ato matoa zao alabe zao dia mbola tavela toy izao foana nefa aketo aloha tsy dia fantatra hoe inona Salama. Tsy olona miantso ana zany e so dia mba efa mitapy ary ianao ty e aiza koa zay olona miantso ory zareo a oatra manareo rehetra oay tena misy miantso tokoa ny zany e ianao mihitsy ka ny tena tsy maheno to sady to feo anakiza ne izy zany sa diso ianao tsy diso fiona zany sika e misy miantso mihitsy teo sady ohatrany hoe feo hafahafa be zany dia hita nefa nanontany ane izy teo hoe oay sika misy zavatra hafa ne ato zany e fa tsy manareo no mana zany fa manareo fa maninona nefa raha manantona anay ina dia miresaka sika e tsy azoko hoe inona ny fiainanany ka zakanareo na mahita ahy ary valio ny fanontaniako aiza nareo andeha hitady antatsy tompo fa tsy hita fa nareo na mana zany fa manareo zay ihany fa no maninona nefa antondianay raha aty manantona anay ina dia miresaka sika e tsy azoko hoe inona ny fiainanany ka zakanareo na mahita ahy ary valio ny fanontaniako aiza nareo andeha hitady antatsy tompo fa tsy hita mantsy izy nandritry ny herinandro zay ihany no antondianay aty ay efa fantatro ko no everiko fa nday ianareo ka saika eo ampijaliko mandehana mirosany lohany ihany fa ho hitanareo any izy manaraka ny lalana efa nandehananareo iny tsy mahazo mivilivily nareo a tsy mahazo mierika ihany koa ninonina heninareo tsy misy afaky mikasika anareo aty ary tandremo a tsy mahazo manapaka hazo nareo fa mandeha fotsiny amin'izao averiko ninonina heninareo ninonina hitanareo tsy mahazo mierika tsy mahazo mandositra fa mandeha miadana tsara hitanao ny rainao ry antsa ary ianao setra tsy mahazo manao fanapaha-kevitra hafato ianao rehefa hitanareo izy dia mivoaka moramora ty aty nareo ary tsy mahazo miverina tsongy tandremo a misy zava-doza foana mandondona anareo nefa arao tsara fotsiny zay lazaiko sisy afaky nikasika anareo zany ato mazava ve tena hafahafa mihitsy ane zany zavatra miteny zany ry antso dia inona daholo zany lazainy zany ary ahoana ny alalan'ny anarantsika finina mihitsy ary zany e tena ohatrany matahotra ny zary setra e ary mandehana fazolozana miady hevitra eo mandeha ny fotoana andy ane tsy azonareo atao mijanona maty masoandro ato anatin'ny tialy ty tsy azonareo atao koa mivily miakavanana amin'ny lalana rehetra izay andehananareo fa mivily miakaviatrady zay ny toro lalana ndao ainga nandeha setra andao ary tsy diso lalana zany siko zao aloha mino fa tsy lavitra tsika zany misy amin'ny dada fa hoana azy zany lalana andehanako zany
to miodikodana ato anatin'ny tialy ty fotsiny fa tsy mahita an'izay marina akory. Efa talasaky ny intero aho zany nandalo teo akaikiny ty hazo mitomboka be ty. Ahoana ary? Ary inona zany? Tena maheno olona mandeha ambadika ho aly io nge za zany. Efa manomboka misy zavatra manepitra n'izy zany any lovy. Ka efa akaiky sika zao ka. Tonga aloha dia anavy amin'izay ty akanjo mitovy amin'ny aty e. Amin'izay tsy atahorana ny any. Marina tokoa zany aloha. Neny lova. Efa akaiky kely n'izy zany e. Ino tsara ne? Tena marina zany. Aleo aloha miafina dia miandro izay fotoana azahoana azy. Raha sanatria ka nafika antsika izy. Ino ny mibibitazako izy zany? Ai, tena goavana be loza marina. Ino veo milaitra mibala? Aleo rangaha tonga dia rarafako any a. Anelonjelona ny diako aty fotsiny iny. Lo tonga dia rarafako mihitsy ahitako an'izay tena heriny. Tena misy fahavalo tafiditra koa ny any anatiny an'izany e. Ary misy adversaire tsika zany a. Aleo mely fa sady misy biby be zany ato ny misy fahavalo olombela ihany koa. Azoko antoka fa olona izataratra le azo andriamanitiny zany. Dia inona no ataontsika raha izany? Tsy aleo miverina. Tsy ananam-pirana iny gainy. Tena misy olona miresaka koa moa zany. Ha! Reo aloha reo zareo. Sady olona roa fotsiny. Misy adversaire tonga talohako zany. Raha fa nantona akaiky tonga dia rarafako avy aty aoriana. Mandroso kely aloha. Be loatra koa nge izany azo manakana mibaly zany ka sao dia tafavily eny amin'ny fianakaramany. Eto rangamety eto. Eto. Mahita eto nareo androany. Indray kely aloha no fa mitady ahitana izy amin'ny biby zany e. Eo amin'izay. Izy koa ny zara aminareo eto. Ohatray. Tena miondrika kely dia tsy voa marina. Tratra eto aleo miafina aingana aloha. Tena hita lefa varana etsika zany e. Raha tsy miondrika kely tonga dia voatifitra mihitsy. Taitana izy amin'ny biby zany e. Aleo mandositra makeo amin'ireo ala mikitroka kely ireo aloha. Azo antoka fa tsy ho tafiditra ao biby io. Sady tsy hitan'izany fahavalo zany koa sika. Andao aingana moa e. Ndao malaky tokoa. Tsy mbola mampiasa fitaovam-piatsena mihitsy aloha tsika hatreto a. Sao mantsy marobe izany fahavalo izany ka ho lany bala melo eto tsika amin'ireto fitaovam-piatsena ampiasaintsika ireto. Loza marina. Tena nisy naratra ny tanako. Tratran'le azo tapaka teo. Ohatray. Ahoana koa zany azo tapaka izany toa misy zavatra ohatry ny menamena mandeha zany. Loza marina. Aleo mandositra aingana aloha fa toa hafahafa ty toerana ty zany. Tena tsy milany ty serandray mandeha ty fa toa be adversaire be loatra. Soa mantsy ho faty aty. Aleo atao rangasy atavavoana ato anaty ala ato aloha dia izay a. Ohatray marina. Fanakaisa tampoka teo koa loza. Miaraka niditra teo ihany nefa dia tsy hitako. Loza ty marina masy tena loza. Aiza ny tany alehako. Misy bibibe manaraka ny aorianantsika zany sotry e. Inona no atao? Sady efa akaiky ana izy zany e. Sao dia ataondray miteny letsika ka? Engo zany fa zataitaitra aloha ianao e. Efa niteny tamintsika anie le zavatra tsy hita maso iny fa tsy mahazo mierikery sika fa mandeha fotsiny e. Tsy misy afaka mikasika atsika koa. Dia tandremo koa fa misy azo mifolaka voadonanao io a. Raha sy moramora dia avereno fa tsy mahazo manapaka azy sika. Fa averiko moramora ty azy ty. Zay. Zay fa lasa mivily any amin'ny akavanantsika anie izany biby zany e. Tena tsy azoko anie hatreto hoe inona le niteny tary e. Dia voly sa anjery sa inona? Aza nefika. Basarafany ty atanako ty. Raha vao manao fihetsika mahery eto anao tonga dia apokako eto ny adoanao. Tsy mifangy a. Tena tratra masina. Ary lasa aza koa ary andrenja le teo. Fantatro amin'izao fa tompon-tany eto anao. Kasomo izy. Ento any amin'ilay toerana misy azo andriamanitona. Raha vao mihoatra an'izay ny dia atsika. Dia atao veloma ny tany. Azonao fa zany. Fantatro mihitsy fa hainao tsara ty aly ty amin'izao paozinao zao e.
aleo mivoaka atao anatin'ny dialany efenako ty aloha fa tao tsy misy ninninona fo zany amin'ny manodidina zany de aiza nefa ny lalana aloha ny fanana kely fa misy olona ao alohantsika eo zany tonga de manina zany aloha e tsy hay fa izy tany ao tsy misy mamoaka fitaovam-piadiana zany ry antsa efa niteny tamintsika ny le zavatra tare mandeha fotsiny fa tsy misy aninona tsika zany eo e tenina za miresaka zany le nitifitra basy anay teo ny raha somanina am'izay fitaovam-piadiana rangaha ataoko mahita nareo androany zay ray rangaha mateto androa tonandrila aza hitako ka ny afina de mitetika hitifitra tsika kefa hoe aza matahotra ho fa tsisy aninona fiky zany tiako asa misimesika amboniny tanana de mando arika aingany e anky anao a nizay ary ny ianao na olona miafina ombadika ho azo io zany mifona re tompoko fa tsy olon-drato zay e mahena anay ve ianao tompoko ohatray fato zanako dada tena dada eny tokoa marina hitako ny zanako fa honana tongavanareo aty raiky izy afaka zato metatra sisa de mitongotsika tompoko nefa mampitandrina anao am'izao fitafina zao fa tokony ianao raha vao miezaka ny anantona io azy io a tsy baikonao am'izany raha matoty a de efa fantatro zany ary aleoanao fatotrinao fa sao de mandrongatra ka hanahirana taty no reperany meneny lovary zareo a mila mailo tsara nefa satria tsaina lasaiza izy na lasaiza fantatra koa hoe inona ny nanjo azy na koa hoe nisy nahita ve sa lanin'ny biby dada fa iny zany zavatra ohatra manepitra be zany tena fantatra zany zavatra zany e raha dia feonlefan'le azo atsoina hoe andriamanitony zany inona tsara hoe setra lava be mifanazavana an'izany e fa ono atompo ono izay anaka sao de misy rano mangatsika amin'ny tavoangy any misy reto sady ao anaty tavoangy hafa misy nakikely mihitsy izy reto ka fa ahoana afaka 10 minitra de farinety ny fiarasika raha izao fahitako anao zao manko tsy menatry ny amadika noho izany maty any ny tsy miteny aza metsika ampidimy moramora iny basy eny an-tananao iny ay tsy mandeha rery ty vavy antitra ty ao lovanaingana anao ry ny lova ndao malaky aleto aloha setra avy anao ao fa ndao andeha ety fotsiny fitaovam-piadinany asa mandany andro miady aminy ao setra aika nanao napa-kevitra ny amadika ny patron sy ny namana rehetra zao a tsy andany fotoana aminao eto zay ary tiakan'io azo andriamanitona velively io ny atondianay aty fa hitady an'ray ny antsa efa hitanay izy ka andeha am'izay zay miaraka amin'ny eny lova alay vao ny azonao e ndanay antsa nareo miaraka tonga de mandeha mino fa mahita lalana tsara nareo zay sy ny eny lova no hiaraka any amin'ny tranony eny lova tika no mifankahita avy eo e tsy mety amiko rodidy da mamadika namany zany a esoriko daholo reto fitaovam-piadiny reto ento any ry antsa zay ary mandehana aingany nareo e alaivy reo fitaovam-piadina ny didy reo ry ny eny lova re ka zany alo ino tolasa manaraka zany fa atao inona fotsiny io mahazo be io ny rivotra foany ty tifirina ny tontondro ty e fa ahoana zany tsy mampoziko mihitsy mody jerena fa malemilemy fa tena manana ingana be tsy laitra ka terina mbola say efa andrika be ohatran'io ka mbola mahay vava ihany hitanga tsara ty atanako ty ohatray tao safiramaso pisy zany tena nahazo arena sarobidy be tapany reto ka zay mahery aminareo ihany no mahazo azy e fa alefaso alongo komba masava ary tonga de komba tsy misy regla tatazo re to tsy mahavo misy azy tazy zany fa hoany e any ary mivalokafatra tatazo e kino famaranana tena tonga de nalemy tanteraka mihitsy mifona morisena mifona fa resy tena mifona fa miaika ansia mba atao ela tamivilany tany io raha sain'io any anareo manaka raha tsy ahita rozeto namanareo ka aza velanareo ao mba atao malaky aingana ho a da atao
tsinona mariny zany ry neny lova ataony teny nefa tsy hitakory zay vao azoko marina aefetra kalanoro ny ambana ny tialy ty kalanoro tsara fa tsy mamona ory neny lova azy ilozanao amin'ny tanaka eo fa misy bibibe manantona ane iny zany e aza mataonareo mandehanareo menapio aza mivily sy mihelika mandrabatava vaokanareo ny ala fa tsisy akasika anareo mihitsy zany nakely azy ao rery setra aloba teny tena masety ndahoany anary setra tsy afaka mandefa vao taka mafy ny valahako tena mbola mamerina fona anary se mangina am'izay e ary mba hovain'izay moa ty toetra ty fa tsy hoe rehefa misy arena miafina dia madika ny namany e ny volana eny fototry ny ratsy rehetra ary didy e eny fe de ono a neny lova ahoana zay mba mahazo kely amin'ny safiry iny vesitra ametika ty de zaraina mitovy ny vola rehetra zany no atao hoe fitiava namana fa tsy hoe mahita arena rery de mitady amadika ny namana neny lova koa nama mbola mahivava ihany nefa zary ty efa voatakako misaotra an'Andriamanitra aloha fa veronaina daholo sika rehetra dia ahoanazy neny lova anaraka anay zany ianao dia hipetraka any aminay sady efa antitra anay ianao e tsy hisy karakara tsy mahazo mandahany zany ianao e tsy maintsy mandeha ary tsy apetraka tsony zany fanontaniany zany eny le setra kely dia anaterina kafe ampandriana zany rehefa maraina enjana indray zany fepetra zany ao lesy aloha setra mba aory kely ny valahako fa sy ihany ihany nandaka an'io e ka tsy mahay mipetraka ka aizany tsovo eo nareo aloha fa andeha amona koa efa samy reraka manko sika zao fa ny mahagaga anao ary zareo dia zao ay ve misy zavaboary verina fa ratsy nefa tsara toetra miaro ny olombelona mahagaga tena feno mistery ty ambonin'ny tany marina mihitsy zany sanga ny olombelona ane matetika ny lasa ratsy-saina no ny fitiavam-boly dia ny faranatrio azy ilay tantara mitondra ny lohateny hoe alina mistery nanoratra ny tantara Benjamin Ferdinand Solarimanana Benjamin Nanja Mandresy Ratimel Terajeny ary Ratsaranyirina Ventsinaina